Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Valy miarahabantsika rehetra indray eto amin'ity fianarantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra ity. Miaraka aminareo androany ny havanareo Benoît Rakotovao. Hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny danitro. Tsy mitsahatra zahay ny midera sy mankasitraka ny anaranao masina noho ny fitiavanao sy ny fahasoavanao. Fa izany fitiavanao sy fahasoavanao izany no mbola mahavelonay nanay. Fa maro tokoa ny zavatra mifamahofao eto amin'izao tontolo izao misy anay ity. Ao ny herisetra isan-karazany, ao ny loza maro samihafa, ary samy amoizana ain'olona daholo izany. Ka mahatsiaro ho voatahy sy voary manokana izahay amin'izao fotoana izao. Ka atolotrayanao Tompo ny saotra, ny dera, ny laza ary ny voninahitra izay ianao hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Indreto izahay tonga eto hianatra ny teninao. Sokafy ny fo amam-panahinay Tompo, ahazoanay mandray ny teninao. Avelao ny fahotahanay. Fa amin'ny anaran'i Kristy Tomponay no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Tonga eto amin'ity lesona 12 sahady isika. Miazakazaka manao dingan-dava ny fotoana. Lesona anankiray sisa amin'ity lesona fa 12 ity dia tapitra ny 3 volana fahatelo. Ny lesona fa 12 izay lesontsika tamin'ity herinandro ity dia mitondra ny lohateny hoe mba ampahitao ny voninahitrao aho. Fangatahana nataon'i Mosesy tamin'i Jehova io natao lohateny io. Raha atao bango tokana ny lesontsika dia miompana amin'ny fitomboana ara-panahy. Ny fitomboana ara-panahy hita teo amin'ny Mosesy dia natao ho antsika koa raha manaraka ny lalana nombany koa isika. Ny fitomboana isa-tsokajiny rehetra eo amin'ny fiainantsika dia zavatra iray no hitovizany, sakafo. Tsy misy fitomboana, tsy misy sakafo. Ny teny hoe sakafo lazaiko eto dia etiko milaza izay rehetra miditra amin'ny tenantsika ity, amin'ity tenantsika ity, ny vatantsika izany, ny saintsika izany, ny fanahintsika izany, ka mitondra fivoarana, mitondra fiovana, mitondra fitomboana eo amintsika. Ny zazakely ohatra no mitombo dia satria nihinan-kanina izy, fitomboana ara-batana izay. Mitombo ara-tsaina koa ny zazakely satria ny ray aman-dreny ny taiza sy ny tontolo manodidina azy no mitondra ny sakafon-tsaina ho azy. Dia lasa mahay miteny izy, lasa mahay mandinika izy. Matetika ny zazakely teraka marenina ohatra dia lasa mona koa, na dia tsy teraka mona aza izy. Satria ny sofina tokony hitondra ny traikefa miompana amin'ny fitenenana no simba na sembana, ka dia lasa mona sy marenina ilay zaza. Ny fitomboana ara-pahalalana dia hitantsika ao amin'ny zaza mianatra an-tsekoly. Ny fahalalana entin'ny mpampianatra
sy ny boky sy ny tontolo ny fampianarana rehetra no sakafo mampitombo ny fahalalana, ka misontra klasy ilay mpianatra arakaraka ny habe sy kalitaony ny fahalalana no raisiny. Ny fitombona ara-panahy koa dia tsy misy valaka am'izany rehetra izany. Mila sakafo ara-panahy isika vao mitombo, tahaka ny fitomboana ara-batana, ara-tsaina, ara-pahalalana sy ny sisa. Izay zany no teny fampidirana. Leson'ny Alahady 14 septambra ny taona 2020. Ny tranolay fionana. Zavatra roa samy hafa ny tabernakely sy ny tranolay fionana. Ny tabernakely dia naorina teo ampovoan'ny toby, jereo Exodus 4:4. Fa ny tranolay fionana kosa dia naoriny Mosesy teo ivelan'ny toby ary nataony lavidavitra tery, jereo Exodus 3:7. Inona ary zany no mahasamihafa ny tabernakely amin'ny tranolay fionana? Izao no voalaza mikasika ny tabernakely. Exodus 15:9. Ary asaovy manao fitoerana masina ho ahy izy, dia honina eo aminy aho. Izao kosa no voalaza momba ny tranolay fionana. Exodus 3:7. Ary fanaony Mosesy ny maka ny lay, ka manorina azy eo ivelan'ny toby lavidavitra, ary ny anarany dia nataony hoe ny tranolay fionana. Ary izay rehetra nitady an Jehova dia nivoaka hoeny amin'ny tranolay fionana izay teo ivelan'ny toby. Raha atao fampitahana tsotsotra amin'ny fiaimpiainan'ny filoham-pirenena na mpanjaka zany ety ambonin'ny tany, izany fampitahana izany dia zao: ny tabernakely dia ny résidence, trano fonenana, résidence ny Jehova teo anivony zanak'Israely. Fa ny tranolay fionana kosa dia trano fandraisana, fandraisana ny olona rehetra izay mitady azy, mitady an Jehova zany. Zay zany no ny tsy mampitovy azy. Ny zavatra tsara marina amin'ity lesona ity dia ny fitombona teo amin'ny fahafantaran'ny Mosesy an'ilay Andriamanitra izay niantso azy sy ny fifandraisany taminy. Ny mety tonga tao an-tsainy voalohany, ohatra eritreritro ihany zany, dia Andriamanitra masina nefa masika. Aza manakaiky ety, esory ny kapanao amin'ny tongotrao, fa tany masina io ijanonanao io. Izany no teny reny Mosesy voalohany tamin'ny onany, tamin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Tsy salasalana fa tahotra sy hovitra no mety ho tao ampony Mosesy rehefa nandre izany. Ankehitriny kosa dia lasa pisakaiza izy mianaka, mihaona ary miresaka tahaka ny mpinamana akaiky ao amin'ny tranolay fionana. Ny lesontsika moa dia namintina amintsika ny amin'ny lalana no teteziny Mosesy mandra-pahatongany amin'izao dingana eo Sinay izao. Hoy ny lesontsika hoe: talohany nahatongavany Mosesy teo an-tendrombohitra Sinay no efa nampiasan'Andriamanitra azy tamin'ny fomba mahery vaika, raha mbola nomanina ho amin'ny asa fitariana manokana izy. Tany amin'ny tany Midiana, raha niandry ny ondrin-drafozana izy, dia nomen'Andriamanitra tsindrimandry mba hanoratany boky anankiroa, dia ny boky ny Joba izany sy ny boky ny Genesis.
Taorian'izay no niantsoan'Andriamanitra azy hitarika any Israely hivoaka avy tany Egypta tao anatin'ny toe-javatra manaitra hita teo amin'ny 2 memy ny rehetra. Hitany ny faharesen'ireo Andriamanitra Egyptiana sy ny tafika mahery ny Egypta tao amin'ny ranomasina mena. Nandritra ny herinandro maro no nahitany ny fomba ny tarihan'Andriamanitra ny Israely avy tany Egypta hakany Sinay. Taoriany ny fanandramana izay nampamirapiratra ny tavany no nitarihany ny Israely nandritra ny 7 taona indray hatreo antsisiny tany nampanantenaina. Ambaran'ny hafatry ny Baiboly fa mpanompon'Andriamanitra nahatoky Mosesy jereo Deuteronomia 4:3-5 ary Josua 1:1. Fahazavana na mirapiratra tao anatin'ny aizina izy, mpaminany modely sy fakatahaka ho an'ny hafa. Vakio Deuteronomia 17:1-15 sy ny 15. Mpitondra fiovana izy na dia tsy nanaraka ny torolalany sy ny teniny mandrakariva aza ny olona. Lehibe kosa ny fahombiazan'izy ireo rehefa nanao araka izany izy. Izay zany ny teny famitinana ny leson'ny Alahady izay nahitana indrindrandrindra ny fakatoavany Mosesy na de teo aza ireo ady varotra sasatsasany nataony tamin'Andriamanitra. Mbola eto amin'ny fiandohan'ny ty lesona ity ihany isika dia efa afaka misintona ny fehiny sahady dia ny hoe fankatoavana no tsy ambaratelo ny fitomboana ara-panahy. Zay zany ny leson'ny Alahady. De tonga eo amin'ny leson'ny alatsinainy isika, leson'ny alatsinainy 12 septambra ny taona 2022 mba hahalalako anao. Misy fanontaniana 2 sosona eo amin'ny fanombohan'ny lesona ity. Voalohany, inona no nangatahany Mosesy mba hampianarin'Andriamanitra azy? Fanontaniana voalohany zay. Fanontaniana faharoa, nahoana izy no nangataka ny fanatrehan'Andriamanitra mba hitarika azy ireo? Ireo zany ny fanontaniana anankiroa. Ny valin'ny fanontaniana voalohany moa dia ao amin'ny Exodosy 13:13. Manao hoe, koa ankehitriny raha nahita fitia eo masonao aho, dia ampafantaro aho ny lalanao hahalalako anao, mba hahitako fitia eo masonao, ary hevery fa olonao ity firenena ity. Zay zany no valiteny, valin'le fanontaniana voalohany. Ny lesontsika ihany no mamelabelatra mazava ny amin'io fangatahany Mosesy io. Ka ovakiko zany izany famelabelarana zay hita ao amin'ny lesontsika izany. Nitohy fa tsy tapatapaka ny fitomboany Mosesy tao amin'Andriamanitra. Ny hanakaiky ny tompo hatrany izy, ary naniry fatratra ny hanahaka an'Andriamanitra. Indray andro raha niresaka tamin'i Jehova tao amin'ny trano lay fihonana i Mosesy, dia tsapa ny tampoka fa tsy mahalala an'Andriamanitra izy, ka nanonona vavaka manokana izy. Ampahafantaro ny lalanao aho, hahalalako anao. Exodosy 13:3. Tsapany ny filany fatratra hahatakatra ny momba an'Andriamanitra amin'ny ambaratonga vaovao. Hitany fa arakaraka ny nahalalany an' Jehova no nampanjavozavo ny fahatakarany ny momba azy. Tsapany
sy nekeny ny zavatra nilainy ary niriny tamin'ny fony manontolo ny hahalalan'Andriamanitra bebe kokoa. Neken'Andriamanitra ny hamaly ny faniriany. Raha jerentsika ny fanandramany Mosesy hatreto, dia hitatsika fa nanana fifandraisana lala kokoa sy ety tamin'Andriamanitra izy ary nitombo kokoa teo amin'ny lafiny ara-panahy. Voalohany dia niakatra ny tendrombohitra izy ary niakatra ho ao amin'Andriamanitra vakio ny Exodosy 7:7. Rehefa izay dia niakatra teo atapon'ny tendrombohitra izy vakio Exodosy 7:20. Ary nanatona ny rahona dia ny Aizipito izany izay nitoeran'Andriamanitra vakio Exodosy 20:1. Zany hoe miamanatona miamanakaiky an Jehova mandrakariva ny diany. Tamin'ny fotoana hafa indray dia niditra tao afovoan'ny rahona izy, dia rahona izay nisy an'Andriamanitra. I Mosesy tamin'izay ary nijanona niaraka tamin'i Jehova 40 andro sy 40 alina vakio ny Exodosy 4:9. Nomen'Andriamanitra fanomezan-tsarobidy 2 izy nandritra ireo 40 andro ireo. Voalohany ny didy 10 izay ny ratsan-tanan'Andriamanitra mihitsy nanoratra azy teo ambonin'ny vato fisaka, de vato fisaka 2 zany. Exodosy 4:12. Ary faharoa ny toromarika momba ny fanorenana ny tabernakely sy ny fanaka ao aminy. Jereo ny Exodosy 15:20 ka hatramin'ny 1:130. Nisy 40 andro sy alina hafa indray niarahany tamin'Andriamanitra taoriany izany, izay nanaovany fanelanelanana ho an'ireo mpanota. Exodosy 2:30 ka ny 1:30 ka hatramin'ny 1:30. Vakio koa ny Deuteronomia 7 ny 1:20. Na dia taoriany izany rehetra izany aza, dia niriny Mosesy ny hahalala ny toetran'Andriamanitra amin'ny fomba mazava kokoa, ary tsy ela dia nomen'Andriamanitra fanehoana manokana izy mba hahatakarany ny toetrany. Tsy fahalalana ara-tsaina fotsiny momba an'Andriamanitra no niriny Mosesy, fa fahalalana azy araka ny fanandramana iainana mihitsy. Izay zany ny fanazavana nomeny lesontsika mikasika ny fanontaniana voalohany, manao hoe inona no nangatahany Mosesy mba hampianarin'Andriamanitra azy. Matoky aho fa nazava tamitsika rehetra izany fanazavana izany, ilay fanazavana novakitsika teo. Averitsika fa ny fanontaniana faharoa dia ny hoe nahoana izy no nangataka ny fanatrehan'Andriamanitra mba hitarika azy ireo. Zay zany ny fanontaniana faharoa. Vakitsika ny ao amin'ny Exodosy 7:30 ny 1:1 ka hatramin'ny 1:3. Ary Jehova niteny ta Mosesy hoe, mandehana miakatra hiala ty ianao sy ny firenena izay nentinao niakatra amin'ny tany Egypta, ho amin'ny tany izay niniako tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba hoe, ny taranakao no homeko azy, ary haniraka anjely aho hitarika anao eo aloha, ka horoahiko ny Kananita, ny Amorita, sy ny Etita, sy ny Perizita, sy ny Hivita, ary ny Jebosita, dia ho amin'izay tany tondra dronono sy tantely. Nefa tsy hiaraka miakatra aminao aho, satria olona mafihatoka ianao, fandrao handringana anao eny andalana aho. Zay zany ny vaky ny teny.
ireo teny farany ireo ao amin'ny andininy fahatelo ireo no nanosika ny Mosesy hanao an'io fangatahana io, dia ny teny manao hoe nefa tsy hiara-miakatra aminao aho satria olona mafy hatoka ianao. Na iza teo amin'ny toeran'ny Mosesy dia ho raiky tatra mandre izany teny izany, indrindra manoloana ny zanak'Israely izay hita fa anisan'ny zaza maditra sy mafy hatoka. Tsy natoky Mosesy na de efa nanome toky ihany aza i Jehova eo amin'ny Exodosy 3:30 ny andininy 2 manao hoe ary haniraka anjely aho hitarika anao eo aloha ka horoahiko ny Kananita sy ny Amorita sy ny Etita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita. Ka hoy Mosesy tamin'izay ao amin'ny ny andininy 15, ka hoy Mosesy taminy, raha tsy handeha ny tavanao dia aza mitondra anay hiakatra hiala aty. Zay ny teny Mosesy. Tamin'ny farany dia nanaiky ny fangatahany Mosesy Jehova, hitatsika ao amin'ny andininy 15 zany ny toko 7:30 ny voakitsika teo, ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy, izao zavatra nolazainao izao dia hataoko koa, fa nahita fitia eo masoko ianao ary mahalala anao tokoa aho. Nahazo aina tam'izay Mosesy, nahazo aina izy teo, ary niasasa izy, ary te halala misimisy kokoa hatrany izy, ka nanao fangatahana vaovao indray, hitatsika amin'ny andininy 19 manao hoe mba ampahitao ny voninahitrao aho. Exodosy 3:30 ny andininy 19. Ka izay fangatahana izay no lasa lohateny ny lesontsika amin'ny talata. Leson'ny talata 9 septambra taona 2022 mba ampahitao ny voninahitrao aho. Ahoana ny namalian'Andriamanitra io fangatahana Mosesy io? Vakitsika Exodosy 3:30 ny andininy 17 ka hatramin'ny andininy 13. Fa hoy kosa Jehova, izaho ampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao, ka hanonona ny anaran'i Jehova eo anatrehanao, fa hiantra izay hiantrako aho, ary hamindra fo am'izay hamindrako fo, ary hoy koa izy, tsy mahazo mahita ny tavako ianao, fa tsy misy olona mahita ahy ka ho velona. Dia hoy Jehova, indro misy fitoerana eto anilako, dia hijanona eo ambonin'ny harambato ianao. Koa raha mandalo ny voninahitro, dia hataoko eo antsefaky ny harambato ianao, ka hosaronako ny tanako ianao mandra-pandaloko, dia hanaisotra ny tanako aho, ka hahita ny vohoko ianao, fa ny tavako tsy ho hita. Zay zany no soratra, fa tsy ny tavako ny ho hita. Inona no azotsika tsoahina amin'ny ovalinteny men'Andriamanitra ny Mosesy io? Fahamarinana lehibe anankiray aloha no tsara ataotsika, fa tsy misy olona mahita ahy ka ho velona. Izay no voasoratra ao amin'ny toko 7:30 ny andininy 20 zay no vakitsika teo. Ny Deuteronomia 4 ny andininy 420 dia mazava. Zao no voasoratra, fa Jehova Andriamanitrao dia afo mandevona. Ny mpanota raha mbola ao aminy ny fahotany dia tsy mahazo mahita an'Andriamanitra ka ho velona. Hitatsika fa ny loholona 70 niaraka tamin'ny Arona
telo mianaka samy mpisorona ary niaraka tamy Mosesy dia voalaza fa nahita an'Andriamanitra. Hitatsika zany amin'ny Exodosy 4:20 andininy 10 sy ny andininy 1:20. Nefa tsy maty. Nahoana ary izy no tsy maty? Satria efa voarakitsy ny rany Kristy izy ireo talohany niakarany ny tendrombohitra. Satria tandindo ny rany Kristy ilay ranombalahy nafafy taminy talohan'izao. Ny lesona azo tsoana eto dia ny hoe izay voasarony ny rany Kristy ihany ny fahotany no hahita an'Andriamanitra. Na izany aza tsy nitavan'i Jehova tanteraka no nampahitany azy ireo. Tahaka izany koa i Mosesy tamin'ny fangatahany. Tsy nampahitany tanteraka ny Mosesy ny tavany, fa nafeniny tatsefaky ny harambato izy, Mosesy zany, ary nitakonany tamin'ny tanany izy mandra-pandalony. Ka nivohony ihany no hitany Mosesy. Nivohon'Andriamanitra ihany no hitany Mosesy. Nefa araky ny hevitro efa fahitana lehibe izany. Ary akoatsy zany, hoy Jehova taminy hoe, 7:20, izaho hampandalo ny hatsarako rehetra eo anatrehanao ka hanonona ny anaran'i Jehova eo anatrehanao. Fa hiantra izay hiantrako aho ary hamindra-fo amin'izay hamindrako fo. Exodosy 4:30 ny andininy 7:20. Raha io andin'io no jerena, ny tena voninahitr'Andriamanitra dia tsy ny famirapiratany ny tavany loatra, izay tsy hay jerena ho zitsika teo, fa ny fahatsarany tsy tambo isaina. Raha lazaina amin'ny fomba hafa izany de zao: ny famirapiratany ny tavany na ny voninahiny dia taratra hita ivelany mampiseho ny fahatsarany ao anaty. Ka nanome toky an'i Mosesy Andriamanitra fa ampiseho aminy izany fahatsarany rehetra izany. Hoy ny lesontsika manohy ny fahanazavana hoe, tamin'ny famindram-pony no nanehoany Jehova ny voninahiny taminy. Rehefa namaly ny fangatahany Mosesy anefa Andriamanitra dia nampanantena ny hampiseho aminy ny fahatsarany. Azo atao ny makatsoa-kevitra avy amin'izany fa ny voninahitr'Andriamanitra dia ny fahatsarany, izany hoe ny toetrany. Voninahitr'Andriamanitra ny manome hery ny zanany, satria iriny ny ahatraran'ireo ny tanjona ambony indrindra eo amin'ny fiainana ara-panahy. Voninahitra ho azy ny handray ny mpanota mibebaka sy hanome izay rehetra ilaina mba hanova azy ireo. Voninahitra ho antsika koa ny haneho ny toetrany eo amin'ny fiainantsika sy hampahafantatra izany amin'ny hafa. Tsy maintsy aseho eo amin'ny asatsika izany fanehoana taratra ny toetran'Andriamanitra sy ny fahatsarany ary ny halemim-panahiny sy ny fitiavany mamy izany. Amin'izany no hahatonga atsika ho fitahiana ho an'izao tontolo izao, no sady fahazavana mamirapiratra ho an'izao rehetra izao izay manara-maso antsika. Araka izay nambaran'ny apôstôly Paoly hoe, fa ataoko fa nasehon'Andriamanitra ho farahidiny izahay apôstôly dia toy izay voaheloka ho vonoina, fa izahay dia natao ho fizahany izao rehetra izao na anjely na olona. Izany fomba fijery mahafoka an'izao rehetra izao izany no manome heviny sy tanjona ho an'ny fiainantsika, hevitra sy tanjona izay tsy hay ny fisainantsika ho takarina akory.
Izay zany no fanampanazavana nomeny lesona antsika. Izany hoe raha te hahita ny voninahitr'Andriamanitra isika de zao manaova ny tsara, mampisehoa fahatsoram-po, manaova asa soa, mianara mamela heloka sy ny sisa, fa izany no fampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Aza ny hafa no andrasantsika hanao izany, aoka hanomboka eo amintsika izany. De zay zany ny leson'ny talata. Leson'ny alarobia 17 septambra ny taona 2024. Ny fanambaran'Andriamanitra momba ny tenany. Niakatra ny tendrombohitra voamaraina koa Mosesy, niaraka tamin'ny vato fisaka anankiroa. Tsetsa tsy aritra. Ny vato fisaka roa voalohany izay novakiny Mosesy, tsy niny novakiny moa zany fa ny atezerany de nazerany le izy de vaky. Andriamanitra no nanao azy. Jereo Exodosy 2:3-20. Fa ny vato fisaka roa faharoa kosa dia i Mosesy no nasain'Andriamanitra nanao azy ireo. Jereo Exodosy 4:3-2 sy ny 4. Na dia Andriamanitra ihany aza no nanoratra na tamin'ny vato roa voalohany na tamin'ny vato anankiroa faharoa. Ny fantaniako de zao, voasazy ve i Mosesy teto? Tsy voavaliko io fantanina io, fa angamba mila ady hevitra miaraka aminareo izany. Toy isika zany lesona. Satria te halala marina n'Andriamanitra Mosesy dia nanome famariparitana mazava sy marina momba ny tenany izy. Ary Jehova nandalo teo anatrehany ka niantso hoe Jehova Andriamanitra mamindra fo sy miantra mahari-po sady be famindram-po sy fahamarinana, mitahiry famindram-po ho an'ny olona arivo mandimby, mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana, kanefa tsy mety manamarina ny meloka, fa mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy hatramin'ny zafy afy sy ny zafin-doalika. Exodosy 4:3-9 ka hatramin'ny 7. Raha olombelona no namoaka an'ireo teny ireo momba ny tenany, de izay ray alehany. Na ilay olona milaza ny marina tokoa, na ilay olona te handoka tena fotsiny ka milaza zavatra tsy marina. Fa Andriamanitra no miteny eto, ary Andriamanitra tsy mba olona ka handainga vakio Numeri 13:7-10. Ary fantatry Mosesy tsara izany. Fantatry Mosesy tsara fa marina tsy misy tomika ireo teny ireo. Hany azony natao dia niondrika faingana tamin'ny tany izy ka niankohoka. Exodosy 4:3-9. Hoy ny lesontsika manohy ny fanazavana. Ao amin'ny fanambarana mahatalanjo nataon'Andriamanitra momba ny tenany no anazavana amin'ny fomba tsara indrindra ny hakanto ny toetrany. Izany no fanoritsoritana manandanja indrindra momba ny toetran'Andriamanitra izay kofe volamena mampitohy ny Baiboly iray manontolo. Ny fanambarana momba n'Andriamanitra eto no Jaona 3:3-4 ny testamenta taloha. Any amin'ny boky hafa ao amin'ny Baiboly dia mampihatra ny sy mamerina na koa manazava izany fanambaran'ilay Andriamanitra velona momba ny tenany izany ny mpanoratra mba hahatakarana araka ny tokony ho izy ny toetran'Andriamanitra. Rehefa nandray ny fanazavana manokana sy tsy nisy toazy
tany aloha momba ny anaran'Andriamanitra i Mosesy dia niankohoka sady niderany Jehova. Voasintona hakeo amin'Andriamanitra tokoa izy rehefa nahazo tompomaso momba ny fitiavany sy ny fahasoavany sy ny indrafony sy ny fangorahany sy ny fahatsarany sy ny fahatokiany sy ny famelany heloka sy ny fahamasinany ary ny fahamarinany. Rehefa mahita sy mibanjina ny toetrany miavaka sy mahatehotia isika dia manomboka tia azy. Fitiavana izay mitarika atsika haniry ny hanompo sy hankatoa azy. Satria tia antsika izy dia tia azy koa isika. Vakio Jona 1:7-9. Ao amin'izany fanambaran'Andriamanitra momba ny tenany izany dia manome toky an'i Mosesy izy fa hanao asa mahagaga ho an'ny vahoakany ary hitarika azy ireo hiditra ny tany nampanantenaina. No avoziny ny fanekena nataony tamin'izy ireo ary nampanantena izy fa hahita ny fiandrianany sy ny asa mahagaga taony ireo firenena hafa. Indro manao fanekena aho ka eo anatrehan'ny olonao rehetra no hanaovako zava-mahagaga izay tsy mbola nisy natao tany amin'ny tany rehetra sy tany amin'ny firenena rehetra. Ary ny olona rehetra izay itoeranao dia hahita ny asan'i Jehova fa mahatahotra izay zavatra efa hataoko amin'ny fiombako anao. Exodosy 4:10-10. Ny ilain'ny Israelita nefa ny nankatoa an'Andriamanitra sy nanaraka ny fitsipika 10 mazava mba hiantoka ny fahombiazan'izy ireo. Rehefa izay dia nasain'Andriamanitra nisoratany Mosesy ny fanambarana tao anatin'izany fanekena efa nodikana izany. Vakio Exodosy 4:17 sy ny 9. Izay zany ny fanazavana nomeny lesontsika. Izaho manokana talohan'ny na-Adventista dia tsy nahatakatra mazava an'io fitiavan'Andriamanitra io. Na ny famonjena izay nitanterahany Kristy teo amin'ny hazo fijaliana aza tsy azoko tsara. Ahoana hoy aho tao anakapo, ahoana izy nolazaina fa mpamonjy nefa izy aza maty teo amin'ny hazo fijaliana. Nampitombo ny finoako sy ny fitiavako an'Andriamanitra tateorina ny nahafantarako fa noho ny fitiavany ahy no nahafaty azy teo amin'ny hazo fijaliana. Ka rehefa manao asa misionera aho dia anisan'ny zavatra tsindriko mafy ny hoe maty ny solo heliko atsika teo amin'ny hazo fijaliana i Kristy noho ny fitiavany antsika. So misy any am'ireo olona itoriako ireo tsy mahalala tahaka ny nataoko. Hoy ny lesontsika hoe voasintona hakeo amin'Andriamanitra koa isika rehefa mahazo tompomaso momba ny fitiavany sy ny fahasoavany, ny indrafony, ny fangorahany, ny fahatsarany, ny fahatokiny, ny famelany heloka, ny fahamasinany ary ny fahamarinany. Dia zay ny lesonni alarobia. Lesonni alakamisy 20 septambra ny taona 2022 na mirapiratra ny tavan'i Mosesy. Exodosy 4:4-7 ka hatramin'ny 5:5
amy 30 somary lavalava ihany nefa vakitsika. Ary Mosesy nidina avy teo atendrombohitra Sinay ary teny an-tanany ny vato roa izay nisy ny vavolombelona tamin'izy nidina avy teo an-tendrombohitra. Ary tsy fantany ho namirapiratra ny hoditry ny tavany noho ny nitenenany taminy. Ary noho ny hitany Arona sy ny zanak'Israely rehetra Mosesy ka indro namirapiratra ny hoditry ny tavany dia natahotra azy izy. Ary Mosesy niantso azy dia niverina Arona sy ny lohan'ny fiangonana rehetra ho eo aminy. Ary Mosesy niteny taminy. Ary rehefa afaka izany dia nanakaiky koa ny zanak'Israely rehetra. Ary Mosesy nandidy azy araka izay rehetra nolazainy Jehova taminy tao amy tendrombohitra Sinay. Ary rehefa vita ny teny nataony Mosesy taminy dia nasiany fisalobonana ny tavany. Ary raha niditra tao anatrehan'i Jehova Mosesy hiteny aminy dia nanaisotra ny fisalobonana izy mandra-pivokany. Dia nivoaka izy ka nilaza tamy zanak'Israely izay efa nandidina azy. Ary hitan'ny zanak'Israely ny tavany Mosesy fa indro namirapiratra ny hoditry ny tavany dia nasarony Mosesy ny tavany indray ny fisalobonana mandra-pidiny hiteny aminy indray. Inona no antony nampisy fiovana teo amy Mosesy izay nahatonga ny tavany hamirapiratra? Ny lesontsika ihany no manome ny fanazavana amitsika. Tsy noho ny fanatrehan'Andriamanitra ihany izany, satria imbetsaka talohan'izao izy no efa niaraka tamy Jehova nefa tsy namirapiratra ny tavany taoriany ireny fiaonana ireny. Tsy ho namirapiratra koa nefa ny tavany raha tsy teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy. Rehefa takatry Mosesy ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny halemem-panahiny ary rehefa nampihanjahanja tanteraka ny maha izy azy teo amin'Andriamanitra izy noho ny fahatsarany toetran'Andriamanitra, izay vao voaova izy ary namirapiratra ny tavany. Afaka mandalo fiovana ny fontsika sy ny saintsika rehefa milefitra tanteraka amin'Andriamanitra isika ka mamela azy ho tompo sy mpanjaka ny fiainatsika. Hoy ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintiana faharoa toko fahatelo andininy fahavalo ambin'ny folo hoe: fa isika rehetra kosa amin'ny tavatsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra, ka ovana hahazo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Ny fanandramana nandalovan'ny Mosesy no tian'ny apôstôly Paoly hambara eto amitsika. Ampitahainy apôstôly Paoly amin'ny Jesosy Kristy ny tavan'ny Mosesy namirapiratra. Ambarany koa fa ny voninahitry Jesosy izay naneho teo amin'ny tenany ny lalàn'Andriamanitra sy ny fahasoavany dia mihoatra lavitra noho ny voninahitry ny lalàna nomenany Mosesy. Ny fibanjinatsika an Jesosy vakio Hebreo toko fahatelo andininy voalohany, Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa, sy ny hery ny fanan'Andriamanitra ihany vakio Korintiana faharoa toko fahatelo ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo no hahatonga any Kristy sy ny lalàny ho voasokitra ao amin'ny toetratsika. Modely ho atsika Mosesy izay maneho ny zavatra azon'Andriamanitra atao ho antsika rehefa avelatsika izy hanova ny toetratsika sy hamolavolatsika
hanahaka ny endriny masina. Izany no tian'ny apôstôly Paoly ambara raha niresaka momba ny fandehanana amin'ny fiainam-baovao izy. Izay voasoratra ao amin'ny Romanina 9:4. Dia tahaka izay indray ry havana ny famitinana ny lesontsika. Aoka isika azoto mandrakariva hianatra ny tenin'Andriamanitra, fa izay irery ihany no antoky ny fitomboana ara-panahy ho atsika. Raha mihinana ny tenin'Andriamanitra tsy tapaka isika, dia ho botrabotra ara-panahy tahaka ny zazakely tsara tohana ara-tsakafo. Raha ratsy sakafo isika, dia ho kozatra ara-panahy tahaka ireny ankizy kely tsy ampy sakafo ireny. Ny fitomboan'ny Mosesy ara-panahy dia filamatra azontsika rehetra alainy tahaka. Ho an'Andriamanitra irery ihany anie, ny saotra, ny dera, ny laza ary ny voninahitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Iara-ivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra, sotranao zahay noho izao lesonay izao. Nianaranay tamin'ity lesonay ity fa raha manatona anao akaiky izahay sy mihaino ny teninao ary mankatoy izany tahaka ny nataon'ny Mosesy, dia hamirapiratry ny fahazavanao koa izahay eo amin'izay toerana misy anay. Irinay ho tanterahanao aminay izany Tompo, ary angatahanay amin'ny anaran'i Kristy mpamonjy anay. Amen. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny leson'ny sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.